Nandritra iny fanaraninna manambola tiana dia samy nilazany nambarany sy ny fomba fahitany ny faninana ny mpilalao izay nandray anjara. Ny mpilalao sy ny mpanazatra ny lafiny teknika moa zany dia samy nanambara fa afa-po ihany tamin'ny ankapobeny na dia lana faha-efatra izay ary no azon'ny Madagasikara tamin'ireo ekipa 7 nandray anjara ho an'ny eo anivon'ny komity mpanomana ihany koa dia afa-po tanteraka izy ireo satria dia tamin'ny ankapobeny ihany koa dia nizotra araka ny tokony ho izy izay fifaninana izay Madagasikara moa izay mbola mikasa ihany koa ny andray ny Afrobasket ho an'ny latsaka ny 20 taona sokajy lehilahy ihany koa izy ity afaka fotoana vitsivitsy. Tamin'ny ankapobeny aloha lamina noarina tamin'ny Afrobasket rehetra natao. Io koa moa zany ohatrany hoe tsy normal ihany raha amina 3e édition sady atao hoe tanora 8-16 ohatra zao mbola misy problème ngeza be. Ny lesoko azo tenenina aloha tsy dia hoe tsika ane eo amin'ilay resaka sécurité foana na firy zany ny sécurité alainao eo amin'le ataontsika hoe eo amin'le budget na mety hoe olona atao anatin'ny organisateur ihany koa mety misy hoe zavatra tokony ho ahitsy foana satria raha ohatra hoe zavatra hitantsika tamin'ny demi-finale reny zao tamin'ny Omaly be da be ny olona tsy tafiditra satria votery nanakatona billet zay rehefa hitanay hoe feno ny palais de sport teo ihany koa moa ny olona ataontsika hoe mpanararoatra dia natonga anotra resaka ataontsika hoe azo atao hoe lesoka reny na dia tsy nisy fiatraikany directeur atao amin'ny lafiny organisation na taty anaty zany na tany ivelany. Raha ampon'olona zao les préparations tsy mitovy zareo 5 ans préparation jusqu'à 2 mois et les Tunisie 4 ans et l'Égypte 5 ans Angola ko eny ko fa hoe 4 ans préparation de fa 2 mois ihany fanazajana letsika 2 mois fa tsika nizaka ihany namaly fa taona moa fa reny faratampony sava tena marina koa reraka zany zany te marina mbola tsy en forme fa niezaka foana hiaro ny firenena nefa reny faravita voan'ny gripa. Ny lesoko aloha teo amin'ilay perte de balle hita hoe mbola misy précipitation zany io zay koa miatrika match goavana tontolo reny dia zay no nahatonga anay dia adversaire-nay zareo aloha efa expérimenté be efa hita hoe ampitraike fa zay no mahavoaza na tsy aro afa-po mikarakara ny Afrobasket tour sesy gasy tamin'ny fampitana ny afatra ho an'ny vahoaka gasy dia ny amin'ny anoanana hatramin'ny farany ny ekipa pirenetsika mahatsiaro afa-po satria tonga amin'ny tanjontsika na vitadika na ny bandikely no isika vahoaka gasy rehetrarehetra izay niara-ny fanomana teo. Ny basketball de masse manokana dia nitonga ny anjara brikiny ihany koa nanomboka solon-drano voankazo kely ho an'ny ekipa pirenena taorinan'izay lalao rehetra natreny satria mahatsiaro hoe reraka ireo bandikely ireo niaro ny voninahitry Madagasikara hatramin'ny farany. Fahitana azy le basket teo Afrobasket le niveau zany azo lazana hoe ambony le niveau somary nisy niveau anankiroa ambonimbony kely le égyptienne sy le tunisienne dia ny ambiny somary latsadazaka kely dia ny ekipa ny Angola ndray ao nelanelany fa manatombo be ndray ny ekipa ny Angola amin'ny resaka physique très physique le basket ndry zareo dia iny naroatra an'izay zay natonga azy nadresan'ny Tunisia tamin'ny resaka angovo dia ny antsika ndray moa zany raha fahaizana basket tsy mena mitaha amin'ny rehetra fa mila préparation lava be le izy fa ny ekipa ny Tunisie zao 7 ans ny cycle na préparation andry zareo dia ny Afrobasket dans 7 ans zany zao dia efa mandeha amin'ny 9 ans zareo zao manomana an'izay le U16 amin'ny afaka fototaona dia ny Égypte moa zany 5 ans ny azy dia ireny ekipa ireny efa 5 ans ireny efa niaraka ny Égypte.